misaotra an' Jesosy tsika satria efa nandray be ary nandray teny teo dia ndao mbola metraka nytoy amin'ny fotoana amin'Andriamanitra angataka ny fanahy masina tena hoe hanana ny contrôle an'izao fotoana izao satria ka tonga eto ianao ka tonga fotsiny dia zava-poana fa tonga eto ianao mangatana ny fanahy masina mba tena hoe iraikitra ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra iroborobo sy ahazo aina ao aminatintsika ny tenin'Andriamanitra ary tonga fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra kanay aminarany Jesosy misaotra betsaka anao izay Jesosy satria mbola manana tombontsoa-pahasoavana eto amin'izao toeran'izao indray hanovo fiainana avy aminao Jesosy. Mangataka aminao izay Jesosy izay endrika fahazarana rehetra izay endrika tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra atao anatinay dia ongoto Jesosy. Mangataka ny ranao masina izay hanadio tanteraka ny efitrefitra rehetra ao amin'ny fieritreretanay mba tena hoe hiandrandranao izay ary handray ny teninao izay ho tonga fiainana ao anay Jesosy malala. Ary raha makivaky ny fiainanay andavanandro izay dia anoatra ary mihoatra noho ny mpandresy satria manana anao. Misaotra betsaka Jesosy eo aminao no apetraka izao fotoana izao fanahy masina. Ianao no ampiteny, ianao no hialoha lalanao am-pon'ny olona, aiza mandray ny teninao Jesosy malala sy miaina ny teninao ary ianao no ampangina ny feo ary hanofo rehetra Jesosy. Mankasitraka feno anao izay dia rainay mandrakizay ny anaranao amen. Mahazo toerana tompoko. Sekoly tokantranontsika androany dia mitondra lohateny hoe tokantrano manitsy ny dia ao amin'izay akasitrahan'Andriamanitra. Amen. Ny ankabeazan'ny olona mety tsy ny rehetra nefany dia tonga mitady an'Andriamanitra satria tojo olana saribahana na hoe tojo tsy fahasalamana na hoe teo afaka amin'ny fahoriana. Raha ao anatin'izay maro izay anefa ianao dia aza manamelo tena fa izao hiaraka androso foana tsika eo sisy pasteur Diary teo hifampitatantsika ho tantanin'i Jesosy sy hiara-dia aminy ary ho volavolaina eny am-pandehanana fa mety io. Amen. Manitsy ny diantsika ho eo amin'ilay akasitrahan'Andriamanitra. Dia izao Jesosy ny teny ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy izy ao amin'ny Jaona 5:17. Izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Amen. Isaia 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny Jakobo izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia omba anao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha andeha mamaky ny hafa ianao dia tsy ho may ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Amen. Hozy sady ny tenin'Andriamanitra ity ampiandohana hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao tsika misy foana ny fahoriana fa izao tsy fatohana ny fahoriana. Tsy fatohana ny fahoriana fa iza ny tokony mpanjintsika? Jesosy ny tokony mpanjintsika. Misy afo mety hitana. Tsy hoe miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsisy ny olana. Tena misy ny olana satria raha mbola eto amin'izao tontolo izao dia misy ny olana. Fa izao misy afo mety hitana. Misy ony mety hitana, misy afo mety tsy maintsy vakiana, mety mandalo aliko ny fahafatesana mihitsy ianao fa izao raha mbola mitoetra eo amin'Andriamanitra ianao dia matokia mety io, tsy maintsy tafity tsika ary hevitra hitondra fiadanana io fa tsy loza izany. Amen. Jesosy ange nanome toky antsika izy io tsy andao antsika mihitsy na hafoy antsika akory. Amen. Dia raisy ny tenin'Andriamanitra tsy hoe olona manome toky anao ka hoe miovaova androany ako miteny aminao hoe tsy andao anao fa Jesosy ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ny manome toky antsika.
Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa mombanao ao, ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao ao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana amin'ny fahamarinako ao. Amen. Misy zavatra be dia be mianjady fa zao Jesosy mpanjinona. Mpanjinona izy aza mijery menakana hafa, aza mijery manaikitra fa zao Jesosy mpanjinona. Amen. Aza atao mampanaina mampitanondrika ny sarotra lalovana, mahatoky sy marin'Andriamanitra. Tsy hamelantsika na hanadio antsika izy eo amin'io sedra sendra mandalo io. Tanany tsy foy eo izy fa mahavonjy, ny sofony tsy lalidalovana fa mahare, ny masony koa tsy pahana fa mahita tsara io manjoa anao io. Ary zao tsisy tranga zany afaka hatratranao raha tsy nahazo permission taminy. Jereo ange na Satana raha tsy manana accès amin'ny zanak'Andriamanitra raha tsy efa nahazo permission tamin'Andriamanitra, tahaka ny voatantaran'i Job. Ka zao raha eo amin'Andriamanitra ny contrôle, inona ka ny mampanahy antsika? Inona ka mampatahotra antsika? Inona ka mampangatsiatsika amin'ny fiainam-panahintsika? Satria hono misy olana angamba hono izy adinon'Andriamanitra, angamba ny hono tsy hitan'Andriamanitra, hono le manjoa azy, angamba be dia be. Zao ataovy mifankahita amin'Andriamanitra ianao, atao fantatr'Andriamanitra ianao, fa mbola tsy ho zavatra mitrango io ny tompony teny farany. Fa io zavatra mitrango io kosany avelan'Andriamanitra hitranga, satria hiara miasa asoa anao raha pitso. Amen. Raisitsika eo amin'ny Romanina 5:15-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no tendreny ka hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny raha maro izy. Amen. Zavatra tokony ataontsika izany dia izao: misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany izy ny tenin'Andriamanitra no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Ny zavatra rehetra na sokajiantsika hoe tsara na ratsy na mahafinaritra na tsy, na mety amintsika na tsy, dia hoy ny voasoratra hoe miasa mahasoa antsika reny, mamolavola antsika reny hampatonga antsika hamoaka an'ilay endrik'Andriamanitra, mamolavola antsika reny hampatonga antsika hanana an'ilay vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny any tokony ataontsika dia ny misaotra azy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, satria tena mampetantsika ny fitondrany. Amen. Tsarovy fa na io voromanidina io ka ao amin'ny soratra masina misy miteny amin'izany, tsy afaka milatsaka io raha tsy nahazo permission tamin'Andriamanitra hoe milatsaka ianao. Dia ohatran'izay koa, ninona mitranga efa nahazo permission, fa zao misy Andriamanitra izay micontrôle azy hoe hatreto ihany. Na io ranomasina io tenenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra tokana no miteny azy hoe hatreto ny limitinao ranomasina fa tsy mihoatra an'io ianao. Ahoana moa no azahoanao an-tsaina hoe fasika zavatra marina be ohatr'izao dia tonga eto amin'ity faritra ity ilay rano be iny dia mandeha miverina ho azy? Nefa rehefa ho avy ny tsunami na hanao tendrombohitra ianao afaka ioarana izany, fa zao tenin'Andriamanitra nanakana an'ilay ranomasina tsy hihoatra ny fefy izay napetraka ny tenin'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa io zavatra mitrango ao amin'ny fiainana io, teniny no afaka micontrôle an'io hoe hatreto ihany, fa hatreto mampety an'io zanaka io zavatra mitrango io dia hamolavolako azy, hampatonga azy hivoaka doro izy ny tanora, hampatonga azy aneo an'ilay endriko marina, hampatonga azy tena hoe zanak'Andriamanitra marina. Amen. Ndao tsika hianatra hoe tsy hijery ny tranga
fa hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Osy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Rikalahako, ataovy io fifaliana avokoa ka hiara amin'ny fakapana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana vokatry ny fanahy, ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy ampy na inona na inona. Io zavatra mitrango io zany dia zao, ny asan'io zavatra mitrango io dia ampatonganao ho tanteraka. Jesosy mitaky amintsika mba ho tanteraka tsika tahaka azy, tanteraka tsika tahaka indraindray tsika miteny hoe ratsy anjely ako, indraindray tsika miteny hoe zany mba olombelona ihany, efa zao Jesosy matoa mitaky dia fatany fa misy voan'ny fahatanterahana ao, fa anjakantsika fotsiny mamoaka azy, manaiky ho volavolany, manaiky ho dorana, le mamaky ny hafa ange, mamay le izy, fa rehefa miala ny taindrendrika rehetra dia tsy maintsy mahita ny endriny eo amintsika ihany Andriamanitra. Amen. Fitaovana manampy atsika mba hahatraka-tsika ny fenitry ny fahatanterahana ny tranga misy, ahatonga atsika ny eo ilay endrika Jesosy marina. Misy fotoantsika rehefa rekaka sy miraviravitana mahalona ny ady sy ny zavatra mety mitranga, dia zao Jesosy miteny aminao amin'ny Matthieu toko 2:17-20 manao hoe: mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Entony ziokako ka menara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entana. Amen. Manasa antsika Jesosy hanantona azy, hitondra izay mavesatra eo aminy, ary hitoetra hianatra eo atongony tahaka ny Maria izay nakasitrahany sy nolazainy hoe nisafidiny anjara tsara. Sitrak'Andriamanitra isika mitotototo sy mierikerika tahaka amin'ny Marta, manery ny vokatra ary tereny fotoana, ka rehefa tsy mety mitranga izay nieritreretina dia manomboka frustré, dia manomboka manome tsiny an'Andriamanitra, dia manomboka mononmonina, dia manomboka mitezitra amin'ny hafa hoe hianina mihitsy ny nahatonga an'izao, fa maninona moa raha mba miova kely hianina, dia manomboka mangidy amin'ny hafa. Ozy izy nefa ny tenin'Andriamanitra voasokatra ao amin'ny Baiboly hoe na mitaredretra ary Andriamanitra dia andraso ihany. Ny fitadiavana vahaolana ivelan'i Jesosy dia mahatonga antsika naonao foana, tahaka ny Sara hoe tsy nahandro ny fotoana an'Andriamanitra izy dia nanangana Agara ho vahaolana, fa izao anefa Agara na tena kanirina na mpivandravandra. Rehefa vahaolana ivelan'Andriamanitra ny tadavintsika dia tsy maintsy olana foana ny varahany io. Aleontsika mitoetra tsara eo atongotry Jesosy, satria izy mampanantena antsika fa hanome antsika n'ilay fitsarana. Amen. Ozy izy Jesosy teo hoe entony ziokako, menara amiko, malemy fanahy sady tsy miavonam-po, mora ny zokako ary maivana ny entako. Inona ary ilay ziokam-baran'i Jesosy? Ny tena ve efa mavesatretana mbola avesarana zioka indray? Inona ity zioka ity? Ka mbola eto amin'izao tontolo izao tsika dia tsy maintsy misy zioka endritsika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ziokan'iza no ekenao iantsoroana? Ny zioka n'izao tontolo izao ve? Ny zioka ny fariseo sy ny sadiseo ary ny mpanora dalàna izay nisotonina tamin'ny lalàn'ny Mosesy ve? Sa ny zioka ny Jesosy? Tsy maintsy misy zioka, tsy maintsy misafidy amindreo ianao. Raha tantaraiky feo ny zioka ny zioka izay nampitondran'ny fariseo sy ny sadiseo dia izao: didy sy lalàna tena navesatra, voasokatra tao amin'ny boky 5 ao amin'ny testamenta taloha, tsy maintsy nakatoavy ny vahoaka an'Andriamanitra.
toy ny hoe famorana fanatitra isan-karazany ny fifadikanana ny fidiovana ny fady etsetreetsetra sy ny fomba maro samihafa mifeo ireo mpanakaty-an'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana tsy tanteraka amin'io lalàna sy didio ianao dia lasa exclu ao amin'ny fiarahamonina na exclu ao amin'ilay communauté ary raha ohatra ka ambonimbony kokoa tsy fahataterahanao dia mety hahatonga anao ho faty satria toka-hambato ianao rehefa tsy mankatoa an'ilay didy sy lalàna. Dia andrasange ao amin'ny Lioka 7:20-10 ka hatramin'ny 4:10 milaza fohy an'ilay zioga ny fariseo sy ny sadiseo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nisy kolahy niakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka mivavaka nitokana hoe Andriamanitra, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mipijangajanga na tahaka io mpamory hetra io ary. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolon-karena amin'izay azoko rehetra aho, fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andriandran'ny lanitra akory fa nitehatratra nanao hoe Andriamanitra, mamindrafo ho amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-trano nefa no hamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra nanandra-tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Amen. Jereo ange ilay fariseo hoe tao anatiny izany izy dia efa mieritreritra hoe nahatateraka ny lalàna satria mifady isakin'izao, mandoa fahafolon-karena, vitako izay tokony atao, misy fihetsiketsehana ivelan'ny be dia be, misy fombafomba be dia be, dia mieritreritra izy hoe marina izany ao anatrehan'Andriamanitra dia manana droit hitsara andranona satria ranona mpijangajanga io mpamory hetra io ohatr'izao satria izy mety tsy nahavita ny vitako. Mety hoe izay. Dia izao tsy akasitrahan'Andriamanitra izay satria tsisy toe-panaraka an'Andriamanitra. Oui, mety tanteraka izy teo amin'ny lalàna fa lagaraka izy teo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsisy fitiavana tao anatiny, tsisy fohantra tao anatiny, tsisy fohonena hoe mbola misy voafatotra ane. Fa izao nanameloka izy amin'ny mpijangajanga, nanameloka izy ny tsy marina, nanameloka izy ny mpamory hetra, fa izy rery ihany ny tsy meloka. Tandremintsika. Indraindray tsika efa manaraka an'i Jesosy, fa indraindray masontsika mbola manameloka. Indraindray tsika mbola mitsikera ny anina sy anina satria tsy mitovy firehaka amintsika. Indraindray tsika na fiakanjo ny hafa fotsiny dia jerentsika efa ratsy mihitsy ny fijerintsika. Dia izao izay fomba fanaontsika izay nefa tsy mampiditra ny olona ny an-danitra satria mikondane ny hafa fa mamoaka ny olona ivelan'ny valan'Andriamanitra. Iza marina tsika? Mpanompon'Andriamanitra marina ve tsika? Sa tahaka ny fariseo sy sadiseo? Afaka ampiasan'Andriamanitra ve tsika? Jereo ane mahay lalàna ry zareo mpanora-dalàna mihitsy ny zareo, fa izao tsy manana an'ilay toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Feno condamnation ao amin'ny vavany. Ao an-tokantranao tsika manahoana? Condamné foana ve? Io indray izao foana. Sa mba manantena, mba honena ka ohatra hoe misy fatokana hoe Jesosy manantena anao ako fa hanafaka azy. Manahoana ny fijerintsika ny hafa? Manahoana ny fijerinao ny vadinao? Manahoana ny fijerinao ny zanakao? Tsy hoe tonga aty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana ianao dia hoe manana ny rariny, dia hoe afaka na hoe nahavita amin'ny baiboly voalohany ka hatramin'ny farany ary dia hoe afaka ny hitsikera ny hafa, afaka ny hanintsy ny hafa, afaka ny condamné ny hafa. Manitsy azo atao fa izao fitiavana ve mibaiko anao sa intérêt anao? Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Timoty 1:4-5 mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena
fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana ankehitriny sy no avokoa. Dia toy izako ao amin'ny Korintianina 1:12-14 manao hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Raha ohatra ianao zany ao an-tokantrano mahita olona raraka dia izao na eo amin'ny sehatry ny fiasana zany na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina dia izao ataovy sura aloha ao anatinao hoe fitiavana ve ny mampiteny ahy, fitiavana ve ny mampihetsika ahy, fa raha mbola tsy fitiavana dia aleo aloha tsika tsy miteny mihitsy, aleo aloha tsika misarona efoda kely dia mitokana amin'Andriamanitra dia rehefa vita izay izay tsika vao miteny. Fa amin'ny fotoantsika hoe tonga dia hoe misy action, tonga dia réaction, tsy maintsy misy maratra eo, tsy maintsy misy maty eo, tsy maintsy misy olona ho atsangana ho récupérena be indray eo. Fa amin'ny fotoantsika hoe misintona kely aloha mangataka tsara fahendrena amin'Andriamanitra, raha tsy hoe mahazo taopy izay vao miteny rehefa izay no ataontsika dia izao misy olona tafatsangana ao, misy olona voavonjy ao, misy olona afaka ny anantona an'Andriamanitra ao. Ny endriky ny fitiavana moa dia angambany izaho isaky ny mba hoe manana fizarana kely dia teneniko foana ity satria tena ezahana tanteraka hoe mba hiainana ilay izy. Fa ho avy ny fotoana hoe tanteraka ny fiainana an'ilay izy. Amen. Korintianina 1:17-18 ka hatramin'ny 19 tapany manao hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana, kosa mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Aiza ho aiza ao anatin'izany endriky ny fitiavana izany ny fitiavanao. Aiza ho aiza amin'izany ny fitiavanao mivady aman-janakao. Aiza ho aiza ao anatin'izany ny fitiavanao any mpiara-belona aminao, ny mpiara-manompo aminao, ny mpiara-miasa aminao. Raha mahamarika na ao an-tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny tontolon'ny asa, dia misy olona iray foana ohatrany hoe tsy zakanao izay zany ilay olona, ohatrany hoe tsy zakanao izay. Dia raha olona eo amin'ny nofo ianao dia izao esoriko satria manelingelina. Raha ohatra hoe ao aminao ilay fahefana dia izao nefa efa nanandrana moa manko ny tena dia na ilesina fa hoe esoriko fa manelingelina dia isaky ny misy ana dia esoriko fa manelingelina fa izao ampian'Andriamanitra asindray tonga indray eo sady mihoatra n'olona teo dia esoriko fa manelingelina dia asindray. Ka ohatra nanelingelina anao ny olona iray fa nisotro toaka dia esorinao dia tonga eo indray sady misotro toaka izy no mikilavaka dia esorinao indray, tonga eo indray sady misotro toaka izy no mikilavaka no mangalatra dia eo ianao vao tonga saina amin'izay hoe Jesosy ay izany tianao amboarina amin'izao toe-javatra izao ary tsy avelanao ako fa dia mbola azo leferina le fanamboarana, le degré an'ilay fanamboarana dia aleo hianatra anaiky dia inona ary le tianao. Satria tsika tiany Jesosy hanana ny fony, satria tsika tiany Jesosy hanana ny fijeriny, satria tsika tiany Jesosy hanahaka azy fa tsy hoe tiako ianao Jesosy manahaka anao, manahaka azy amin'ny inona, volombava, amin'ny fahalavany volo ve, amin'ny endrika ivelany ve, sa tahaka azy hoe fatan'izao Jodasy fa mpangalatra kanefa an'izao nanome fitiavana azy foana izy, fatan'izao Jodasy fa hamadika azy kanefa an'izao tiany foana, sakaiza foana ozy izy, fatan'izao ipeteka fa andahy intelo azy na dia hoe dokadoka be ary tiako ianao hoe izao ianao hoe kanefa mivadika taminy fa izao tiany foana.
ary récupéreny foana. Dia izay fony Jesosy, izay masony Jesosy izay no tiany atao amintsika. Dia izay mampatonga an'ilay olona be dia be tena mahafinaritra be ao amin'ny fiainantsika. Dia misy fotoana tena hoe hiaran'izany ianao, dia indraindray ianao te hampiasa an'ilay fahefana kely eo am-pelantananao fa izao rehefa mandinika ianao hoe Jesosy inona no tianao hambara amin'ny alalan'ity olona ity na amin'ny alalan'ity trango ity, dia izao teny aminao ny fanahy masina. Mila manana patience tsika alohan'ny hafa, mila manana compassion tsika, mila manana fitiavantsika. Ny fanantenantsika tsy tokony hoe ho levona izany, fa mino tsika fa Andriamanitra mahatoky sy marina. Amen. Zogam-pitiavana no asain'i Jesosy entitsika sy hiantsoroantsika ary hianarantsika aminy. Io fitiavana io mora miteny aminy, mora miteny azy, mora be mitanisa 5 minitra fotsiny dia vita ilay endriky ny fitiavana atao amin'ny Korintiana voalohany, fa ny miaina azy tsy haintsika raha tsy manana firaisana tanteraka amin'i Jesosy. Ny zogan'i Jesosy hitantsika ao amin'ny Matthieu 2:20, 7:30 ka hatramin'ny 7 amin'ny anarany Jesosy manao hoe, dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amen. Be dia be tsika miteny hoe tiako Andriamanitra. Oui, rehefa mandeha ny zavatra rehetra dia mora be ny teny hoe tiako ianao Jesosy satria miditra Jesosy mety ny zavatra rehetra. Fa izao rehefa hoe misy olan'izay mbola afaka miteny ve ianao hoe tiako ianao Jesosy rehefa misy zavatra mpanaovin'Andriamanitra tsy dia mahafinaritra antsika izay, mbola afaka hiteny ve ianao hoe tiako ianao Jesosy rehefa any amin'ilay marary ianao izay kitian'i Jesosy, mbola afaka hiteny ve tsika hoe tiako ianao Jesosy Ninona tenenin'Andriamanitra ve dia afaka hitentsika hoe tiako ianao Jesosy Le fitiavana an' Jesosy tsy eto himolotra intsony hoe tsy eto himolotra fotsiny na hoe fihetsem-po, mety hoe mihaino inona moa adoration tsika dia eo tsika dia hoe tiako ianao Jesosy, tiako ianao dia mipatrapatraka ny ranomasina satria mihetsika ny fihetsem-po. Fa izao fitiavana an'Andriamanitra dia izao, porofoina ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Raha tian'Andriamanitra ianao miteny amin'ny lehilahy tenin'Andriamanitra hoe tiava ny vadinareo, moa misy limity ve fitiavanao an-dramatoa? Moa ve rehefa manao izay mahafinaritra anao raha matoa dia tianao, fa rehefa mandaginina dia tianao? Satria raha ny tena izy tsy soa ankoatra ny tia azy, satria izay ny didin'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra tsika dia tiavintsika ny vadintsika. Dia ohatran'izany koa ho antsika vehivavy, manaiky moa ve afaka ny anaiky ianao na ny tsy eken'ny sainao ary? Misy fotoana efa le hoe manaiky ny vadinareo, dia misy fotoana hoe manaiky satria izay izany, fa izao atao anaty tsy manaiky, izany hoe misy fandrohitana kely, manaiky ny action fa ny ao am-po tena monomonina sy mitabataba be. Dia izao tsy hitan'Andriamanitra ilay izy. Mirefitra ny zavatra satria tsy ao anaty fankatoavana tanteraka. Fa rehefa manaiky izy dia tena manaiky tanteraka ny atao anaty hoe tena ekeko Jesosy, tsy io rangahy io ny ekeko fa ianao no ny teninao. Amen. Satria raha io rangahy io ny ekeny hoe ekena, dia isaky miteny izy dia ohatran'ny zavatra makakaka sofina kely izany foana, mety hoe sarotra be ilay hakatoan'ilay izy. Fa izao rehefa hoe Jesosy ataoko izay zavatra izay noho ny amin'ny teninao, ataoko izay satria ianao zavatra rehetra ozy izy dia ataovy tahaka ny an'ny tompo, dia rehefa izay no anaovantsika an'ilay izy dia mety io. Amen. Ary mahita sitraka amin'Andriamanitra tsika. Amen.
Hoetam-bavaka mihitsy hoe Jesosy fa maninona indraindray tsika mitondra-bavaka hoe ataovy miteny zavatra sensé ty rangaty fa tsy izay anefa n'ilay izy fa ianao no ambakina hoe ninonninona tenenin'io vadiko io dia za eo amin'ny toerany manaika dia ataovy manaika ahako za zao dia ny foko fa tsy hoe manaika eto amin'ny vavako fotsiny. Amen. Mila mandiny tentsika hoe tena mitoetra amin'ilay akasitrahan'Andriamanitra ve? Tena miaina an'ilay didim-pitiavana fenitry ny fahatanterahana ve? Manomboka ao Jerosalema izany manomboka eo an-tokantrano. Misy fotoantsika na eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tena hoe mampiasa tena be mihitsiny amin'ny famafazana, amin'ny fanaovan-tsoa, amin'ny fampiasana eky izay talenta omen'Andriamanitra, amin'ny fitokiana teny. Dia amin'ny fotoana hoe tojolontsika dia ohatrany hoe manana droit zany ny fiheverantsika ny tenantsika hoe monomonina amin'Andriamanitra sy manome tsiny an'Andriamanitra hoe za kosa miveko tompo efa nanao an'izao zao dia mbola zao ihany no asainao mitranga amiko. Fa nga moa ny contrat-nareo sy Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe raha manao an'izao ianao dia tsy ataoko aminao ilay tsy tianao. Tsy izay nge ilay contrat e. Fa manaraka azy tsisy fepetra fotsiny dia mahatoky azy fa izy tsy andao na afoy, izy ombantsika, izy hitantanantsika. Amen. Inona ny motivation antsika eo am-panompoana an'Andriamanitra, eo am-panaradia azy? Hanompo an'Andriamanitra ho an'ny tombontsoanao sy ny ankonanao ve? Sa hanompo an'Andriamanitra noho ny fitiavana marina azy sy ny mpiarabelona? Jereo fa indraindray na eo amin'ny fanabeazantsika ny zanatsika raha dia diso. Natao koa izany satria motivation diso no ampidiritsika ao anatin'izy ireo. Ohatrany hoe mitentsika hoe mivavava zao dia tsy tahian'Andriamanitra ao. Andao andeha hivavaka fa manjary tsy maka-antsaina. Andao ohatrany hoe tambazana ilay zaza hoe mivavà, ohatrany hoe misy vidy varotra zany, mivavà ataovy ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay izao. Dia ohatr'izany koa na hoe mananatra ny tanorintsika hoe izao tehirizy madio ny tenanareo dia ahazo tokantrano sambatra, lasa miadana be ny tokantrano. Marina aloha hoe mila mitahiry madio, fa inona ilay motivation hoe anao an'izao ve amin'izay izao? Satria ka izay ny motivation antsika hoe anao an'izao mba ho tombony ho dia izao hoy sisy Andriamanitra hoe oka aloha fa mbola tsy hay ilay lesona. Fa izao tokony ataontsika, tena tokony atao ny fivavahana, tena tokony atao ny hitahiry ny tena madio tanora mandra-piavy ny anjara voatendrinao, tokony atao ny anamasy teny, tokony atao ny fanompoana sy ny asan'ny raitsika. Fa izao mila hitsikely ilay motivation. Ataoko ny zavatra rehetra hanehoako ny fankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe manao zavatra rehetra ako mba handray avy amin'Andriamanitra, fa manao ny zavatra rehetra satria tiako Andriamanitra. Manao ny zavatra rehetra ako voninahitra Andriamanitra. Manao ny zavatra rehetra satria Andriamanitra ny tia taloha, satria nafony ainy ho ahy izy, satria izy ny rehetra amiko, satria izy no antony havelomako. Amen. Tsy izay ilainy amiko. Andraso aloha, tsy izay ilaiko aminy fa izay ilainy amiko. Amen. Tsy hoe tiako Andriamanitra satria izy ny mpamatsy ao an-trano, satria izao, non. Tiako Andriamanitra satria izy ny rehetra ao amiko. Jesosy no ilaitsika. Amen. Tsy fahagagana no antony hitiavantsika an' Jesosy, tsy fahaiza-manao no antony hitiavantsika an' Jesosy. Mila manazatra tentsika manomboka ao an-tokantrano, manomboka ao an-tokantrano, mitatra-kely eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpiara-manompo. Manazatra tena miaina tahaka an' Jesosy, maneho ny endriky Jesosy eo amin'ny fiteny,
ny fitondratena ny atao fa tsy manana duplicité de personnalité. Hafa ianao rehefa ao amin'ny mpiara-manompo, pisy tompoko. Hafa indray ianao rehefa eo amin'ny fiarahamonina, hafa indray ianao rehefa eo amin'ny asa. Fa rehefa ianao io dia aza mivadibadika fa ianao foana. Amen. Zanak'Andriamanitra tsika fa tsy le miovaova loko reny. Mampalahelo amin'izao vanim-potoana izao fa tsy tokantrano intsony ny tokantrano, ny ankamaroany fa tsy hoe ny rehetra koriny. Lasa na ny taolaka ny teny hoe ny tokantrano tsy ahaka, fa lasa ahaka ny tokantrano amin'izao. Aiza ho aiza ao anatin'izany ny loyauté-anao envers ny vadinao. Lasa ianao misy namanao dia izao, tantarahanao ny problème-anao sy ny vadinao, tantarahanao ny fahalemen'ilay vadinao, tantarahanao izay zavatra rehetra ao an-tokantrano. Aiza ilay tokantrano ao anatin'izay? Aiza ilay loyauté-anao ny vadinao? Tonga ao an-trano nefa ianao chérie, nefa any ivelany ianao dia izao tsisy afa-tsy teny ratsy amin'ny vadinao, tantarahanao amin'ny hafa. Dia aiza izany ilay hoe nofo iray sy tena iray? Ohatrany hoe mampime ihany hoe ny masoko ohatra no hiady amin'ny tanako nefa ny tena iray. Ohatrany hoe tsy haiko ka azonareo ilay izy fa hoe amin'ny party amin'ny tena dia miady mifanohitra ireo tenindreo. Dia na ianao ka tsy fantatra hoe mety ho normal ve amin'izany satria misy fandrohitana eo. Dia ohatr'izay koa ao am-pivady efa nakamban'Andriamanitra ho tena iray nefa ny ao anatin'izay misy tsy mety izany e. Important loyauté ao amin'ny fiainam-piankonana ao amin'ny fiainam-pivady. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany 2:4-5 manao hoe ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Ao amin'ny ohabolana 10:12 izy ity dia hoe ota rehetra. Izany hoe raha tianao ny vadinao dia izao tsy hainao mihitsy no hanala-baraka azy eny amin'ny rehetra. Fa izao ny ataonao dia tondram-bavaka azy. Amen. Ny ataonao dia hoe raha hoe tena tsy zakanao ilay izy fa tsy maintsy hizaka ianao dia manatona olona afaka hanampy anao hifampitondram-bavaka. Farafaharatsiny fa ny tena tsara indrindra dia izao manatona n'ilay namorona ny tokantrano. Amen. Andriamanitra no namorona ny tokantrano, Andriamanitra no nanambatra anareo, dia raha misy tsy mety ao dia ao amin'Andriamanitra manantona. Izy izay nanambatra, izy no manamboatra. Amen. Hitany hoe hito ilay indro kely amboarina fa aza paritaka ny tokantranonao. Amen. Izao meteza fotsiny ianao amin'ny plasin'ilay anankiray. Tianao ve raha tsy fahataterahanao ny tabatabainy eraky ny rehetra, dia raha tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny vadinao koa. Amen. Raisitsika ny Filipianina 2:1-2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaninana mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Amen. Indraindray tsika amin'ny tena tena manana firaisana amin'Andriamanitra, izany nge tena miditra amin'ny fiombonana foana e. Fa izao ny ahitanao takatra an'izao hoe miditra amin'ny fiombonana foana dia izao ny ao an-tokantrano tarafana. Miray saina ve nareo? Miray fitiavana ve nareo? Miray fo ve nareo? Miray hevitra ve nareo? Fa raha mbola tsy izany dia ohatran'ny hoe sinema ilay izy. Izay. Dia izao
tokony anao foana ozy izy ny namana mihoatra noho ny tena aza micalcule foana hoe ny intérêtko aloha zay ho aloha fa every io akaikinao io mba atao fotsiny angela tenin'Andriamanitra dia ho hitanao. Amen. Korintiana voalohany 10:24 aoka tsisy olona hitady ny ahasony tenany fa ny ahasony namany. Amen. Farany ara efa marapakana inona ary zany no atao hoe mafy ane le manjo hoe le valim-bavaka ange mbola tsy te dia zao Matthieu 9:7 fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetra zany. Ndao tsika hitoetra eo atongotry ny tombo fotsiny higioka ny tenany hianatra aminy ampiatra ny tenany hiaina ny tenany tsy misy fepetra ny teniny tsy misy fepetra fa mety io. Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:14-15 manao hoe koa amin'izany nazovy ny mandreza ny teniko izany ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay manorina ny tranony teo ambonin'ny vantolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy kika be sady ny fofofo ny drivotra ka namela izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Amen. Mba tianao ve ny tokantranonao ho tsara mafiorina tahaka izany? Tiatsika rehetra zany dia zao hoano ny tenin'Andriamanitra ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Andao aorina mafy eo amin'ny Jesosy ilay vatolampitsika ny tokantrano fa mety io. Ary ny amaranako azy dia hoy ny voasoratra ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Mety hoe fahoriana izy androany ny fijerinao azy fa zao tena hoe trésor ho antsika io. Amen. Meteza fotsiny no amboarina fa rehefa mety amboarina ianao manaiky ianao tsy mihetsiketsika ianao fa miaritra kely fotsiny dia zao tsy maintsy mivoaka arak'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao izay satria mbola niteny taminay ianao. Aoka Jesosy tsy hoe teny mahafinaritra ny sofina fotsiny. Aoka Jesosy tsy hoe fotoana kely mba hoe hialanay amin'ny sosianay isan'andro izao fotoana izao. Fa aoka ho tena fotoana handraisanay fiainana avy aminao. Aoka Jesosy izay nefa ny tena hoe ho vonina ankatoa ny teny. Mangataka aminao izay fanahy masina mba ampatsiahy ny teny aminay isan'andro rehefa miatrika amin'ny fiainana izay. Fa tsy hoe eto izay dia mibanjina ny teny, miaino ny teny, fa rehefa eny amin'izao tontolo izao izay dia mibanjina n'izao tontolo izao. Aoka Jesosy tena hoe hibanjina anao mandrakariva izay. Misaotra betsaka Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Tehakitsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Tatsika to hivavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy mba ho marina izany teny izany hoe feno fitiavana daholo ny olona mivoaka eto. Any fa tsisy an'ilay vesatra ireny. Fa koa tena hoe ny fitiavana mibahana antsika hivavakantsika ary. Raha tsara indrindra masina mandrakizay araka ny teninao izay nampitoreanao ny mpanompona teo. Dia mila tena feno fitiavana izay Andriamanitra. Dia ny fitiavanao anao koa marina anatin'ny tsiraray avy. Ianao mihitsy nefa nilaza fa tia izay satria ianao efa tianay taloha. Dia ianao ny ohatra ny fitiavana tsara indrindra. Dia atsangano izay Andriamanitra tsy ho olona mpanjakazaka fa olona tena manaiky hoentin'ny fitiavana mandrakariva. Aoka ny tokantrano tsiraray avy ho tokantrano tena maneho anao Andriamanitra. Tokantrano ahitana fa ianao Kristino mitarika anay. Tokantrano ahitana fa ianao Kristino manitsy sy manamboatra anay. Favakizay Jesosy aoka ny teny rehetra izay ndrenesina teo Andriamanitra mihodidina ny fitiavana, fitondran-tena, mikasika amin'ny fitiavana, fanehoam-pitiavana, fiatrehana amin'ny fitiavana, fanaromana amin'ny fitiavana. Jesosy marina loatra ny teninao izay milaza hoe tsy amikerina ampahatanjana fa mifanahy koa Jehovah iray. Dia aoka ny fanenao masina Andriamanitra ho nampianatra anay an'izany lalan'ny mpitiavana izany. Ahafahanay manambara sy maneho anao Jesosy amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Afaka mipetrakantsika andao tsika anao fanatitra araka ny ten'Andriamanitra teo dia ataovy amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra. Amen. Misy fotoantsika zoma zao sy ny asabotsy samy eo amin'ny tranom-pokon'olona analakely avokoa. Ny zoma manomboka amin'ny 4 ora, ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora. Dia manasanao ho avy fa indrindra manentana anao hiomana mialohan'ny hatongavanao any dia ataovy azo antoka fa ny teny rehetra izay efa voarainao hatramin'izay dia efa vavolombelona amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny andro mangatsika ohatran'izao indray tena mila ianarantsika amin'ny fiainam-panahy tsara mihitsy satria aza tonoana fa ny vy rehefa kapohana tsy maintsy dorana aloha hafanaina izay vao miova amin'ny formany. Raha vao tsy mitoetra amin'ny firehetany ianao na mihaino tenin'Andriamanitra ary ndina zavatra mitranga mandre fotsiny ianao fa tsy miova mihitsy. Maneke hoentiny tenin'Andriamanitra atsofoko anatin'ny laforo. Aleloia. Ozy ny tao amin'ny bokin'ny Daniela hafanao impito ny laforo. Aleloia. Rehefa mihafana impito io dia mora miova ianao. Amen. Arakaraka ny hafanan'ny laforo ny ovantsika tsirairay avy. Aza monsieur plaindre mihitsy hoe tompo mafana loatra izany. Fa plus me mafana. Dia izay natao hoe afon'ny fitiavan'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamafisam-pontsika tsirairay avy. Rehefa mafy be ny vy dia hafanaina kokoa ny laforo. So dia mafy be ny fonao fa rehefa maleminy ny fonao tena chaleur kely fa tsy niara miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Amen. Ataontsika tena hidina ambany. Le midina ambany tsy hoe rehefa mahita olona dia mitingitingina ianao. Izay mihitsy mantsy nampianarana tamin'ny mbola kely rehefa mandalo an-tren'ny olon-dehibe ampidinina ny tanana. Zafady tompoko. Azonareo fa le izy toe-po fa tsy fihetsika. Mety afaka voasafinao hatramin'ny arabe rehefa mandalo eo ambanin'ny olona ianao. Farany ambany indrindra fa ny fonao rehefa tsy mihetry dia tsy mety amin'Andriamanitra. Aleloia. Ny fianetretena tsy inona tsy zavatra sy ivelany aloha. Fa izay mahatonga ny ten'Andriamanitra bokon'ny Jakoba milaza hoe manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Ny fanetretena dia fanekenao ny hevitrao ho ambany lavitra noho ny fihevitr'Andriamanitra. Psede anatrehan'Andriamanitra ianao. Dia ny olona tena votsitra anatrehan'Andriamanitra dia tsy miziriziry eo mason'ny olona fa mahay manetry tena foana amin'ny fotoana rehetra. Rehefa feno fitiavantsika dia jereo tsara mihitsy fa ny zavatra tsy nieritreretinao vita taloha dia efain'Andriamanitra fiainantsika tsirairay avy. Tsy hoe misaotra Jesosy satria maninona moa izy teo pasteur Vololona. Dia na dia rovitra raha mipaosy dia misaotra Jesosy foana amin'ny fotoana rehetra. Any tsy hoe rehefa mety ny zavatra dia misaotra na hoe rehefa tsy mety ny zavatra dia ohatran'ny lasa misaotra light zany. Zany hoe version light kokoa ilay fisaorana zany kelikely. Fa ataontsika tena mafy foana amin'ny fisaorana satria nahoana tsy hoe terenitsika hanao an'izany satria ny antom-pisaorana dia Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha tsy miova Jesosy tokony tsy miova ny qualité ny fisauranao. Amen. Ataontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Aoka amin'ny fifaliana, amin'ny fisaorana, amin'ny fomorehatra, amin'ny fahasahiana nandratantsika vavaka amin'izao ndao hisaotra fotsiny sanatony vavaka ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomenao anay tahaka an'izao Andriamanitra ahafahanay matsiaro indray fa hainy fototry ny fiarahanay aminao moa fitiavana fa tsy filan-javatra na filan-toerana amin'ny anaranao Jesosy aoka ny fonay Andriamanitra tsy alahelo amin'ny zavatra ny tany aoka ny fonay Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny zavatra mety miovaova amin'ny anaranao Jesosy aoka izay Jesosy tsy hiparaitre ny personnalité anay tsy hoe eo mason'ny olona dia ohatran'izao fa rehefa mason'ny anina dia ohatran'izao fa rehefa marina ny fototry ny fitiavana dia personnalité anankiray tonga ao anatinay Andriamanitra dia ny fahafenon'ny fanahy masina dia ny fanahy masina mitondra anay tsirairay avy eo amin'ny teboka izay ahafahanay maneho anao Andriamanitra satria ny tena fitoriana Jesosy tsy izahay miteny foana fa izahay mitondra tena araka ny sitraponao Andriamanitra. Ampianaro izay Andriamanitra hanana fahendrenao amin'ny fitarian'ny fanahinao masina ka tonga anay ho vavolombelona marina ny fahaveloman'i Kristy isan'andro amin'ny anaranao Jesosy taio ny tokantrano tsirairay avy. Aleloia. Ho tokantrano feno fitiavana, dada be fitiavana, mama be fitiavana, ny zanaka be fitiavana, ny olona miasa ohatrano be fitiavana, vao miditra ao tokantrano ny olona dia fitiavana ny eniny fa tsy fofona laoka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy zavatra ivelany Andriamanitra no mahasarika ny olona ao aminay fa tena ny fitiavanao Kristy ny tahirana tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Amboary zay Andriamanitra mba tsy ziriziry anatrehan'ny fanamboarana anay tsirairay avy. Aoka tsy misainanay Andriamanitra no entinay manompo fa ianao efa milaza fa raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy tsy ohatran'ilay fisainana taloha intsony tsisy fitsaratsarana ao tokantrano
tsisy fimenomena mody miova hevitra fa mimenimeny tsisy an'izany amin'ny anaran' Jesosy fa miara-miatrika isaky misy mahita zavatra zay dia aoka ny lohalika Andriamanitra hiazakazaka ndohalika eny an-trehana hoe Jesosy hovay zahay mianakavy ataovy tena tokantrano tena maneho anao tsisy fifanenjehana tsisy fifanambaniana tsisy hoe rehefa tsy manao an'izao dia misy teny marary foana Jesosy eo aoka tsy isy teny marary intsony isan'ny tokantrano fa koa teny fananganana teny fampaherezana aoka izay tsy azoto ampaherina ny ivelany nefa kamo mampaheriny ao anaty amin'ny anaranao Jesosy izahay ray aman-dreny aoka mpampahery ny zanakay ray mpianakaviana rehetra mpampahery ny vadiny reny mpianakaviana mpanohana ny vadiny miara mitondra mbavaka miara mivavaka miara mamaky baiboly ary indrindra manao partage ao an-trano amin'ny anaran' Jesosy tsy hoe mainka anao partage aty ivelany nefa mipartage ao an-trano tsisy mihitsiny amin'ny anaran' Jesosy ny farany zany aoka tena mavesatra anatin'ny fonay Andriamanitra hoe zava-dehibe aminao ny fandrosoany ny tokantrano tsiraray avy maneho anao amin'ny antsipriany amin'ny anaran' Jesosy tsy amin'ny sainay tsy amin'ny fatakaranay na fahaiza-manaonay Andriamanitra fa amin'ny fiankinana tanteraka aminao Jesosy ampianary izay tena hiankina aminao Andriamanitra alleloia ny olona tena miankina aminao no mavita manankina aminao ny fiainana amin'ny anaranao Jesosy atao sandratsika mivavaka amin'izao fotoana izao ankina amin'i Jesosy momba antsika tsiraray avy atolory azy ny tenantsika atolory azy ny momba antsika rehetra aza vele zavatra anakana anao tsy iray amin'Andriamanitra tsy hoe tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fotsiny fa miray amin'Andriamanitra Jesosy eo atolotra anao ny tenako eo anatrehan'izao rehetra zao Andriamanitra dia manamafy afenao sy tompoko mandrakizay tia hiankina mihoatra aminao Andriamanitra tiako ianao no mpitarika Andriamanitra mpanitsy sy mpanamboatra isan'andro isan'andro amin'ny anaranao Jesosy zay rehetra tsy ankasitrahanao zay rehetra tsy tianao eo amin'ny fiainako dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ampiniavana ampasahina ary amin'ny faresen-dahatra anatin'ny foky ny tenenako hoe miala zany amin'ny anaran' Jesosy ndao tsika anao zany mivavaka zany asalato mivavaka amin'izao fotoana izao alleloia Jesosy eo tsy andry ny situation andratsana an'Andriamanitra fa zay rehetra ratsana tsy izy eo amin'ny fiainako ratsanako amin'ny tenin'Andriamanitra satria anao efa namehana sabatra roa lela alleloia dia ny teninao Jesosy anesorako zay rehetra tsy sitraka ao rehetra eo amin'ny fiainako fa za androany Andriamanitra ary mandrakizay tsy maintsy maneho anao Andriamanitra enao ny hita eo amin'ny fiainako zahay ho takon'Andriamanitra eo am-pandoaliany dia zahay ho takony fa enao no hita Andriamanitra tsara indrindra raha mitazan-davitra ny olona mahita anao sy Maria tamin'izany fotoana izany Maria eo tongotra dia enao no hita Andriamanitra fa tsy zahay amin'ny anaranao Jesosy ampianary izay Andriamanitra anana an'izany toe-posy fanetreteny zany mandrakariva anehoana ny voninahitra ao amin'ny anaranao Jesosy alleloia raiso ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokantranontsika tsiraray avy dia ho tokantrano maneho an'Andriamanitra ary tokantrano mametraka an'Andriamanitra ray ho lohany ho mpitondra ny teny farany tompo-pahefana tompo mifanapahana aoka tena Andriamanitra no avelantsika anjaka amin'ny fiainantsika mba ahafahantsika mahita ny fahatsarana isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao ao tsika tsiraray avy atsapa-teny fa tsy miandry ny fiovan'ny olona ny fiovantsika tsiraray avy fa isika mihitsy ny miova ary amin'ny anaran'i Jesosy miovitsika manahaka an'i Kristy isan'andro isan'andro hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen sanao fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo amen tain'i Jesosy daholo ampitsikitsikina fiadanan'ny Tompo